Sady miaravantsika rehetra amin'izao alakamisy fatelo ny volana Oktobra izao. Ny Rhapsody ny Fahamarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe vavaka ho an'ireo vao nanolo-tena. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Tesalonianina 2 toko 1 andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo mba ataon'Andriamantsika ho mendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery sy ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba ankalazana ao aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe ho antsika ny manao vavaka fanelanelanana mandrakariva ho an'ireo izay mbola tsy mahalala na mbola tsy tonga amin'ny fahamatorana amin'ny zavatra ara-panahy. Mampatsiahy ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana toko 4 andiny 7 izany manao hoe anaka izay arariako indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy ao anatinareo. Ny vavaka mandrakariva ho an'ireo izy mba hamaka siorina ao amin'ny Kristy izy ireo satria izany ny sitrapony iray. Tao amin'ny taratasy ho an'ny kristiana tao Kolosia dia nanao vavaka nahafinaritra tamin'ny vavaky ny fanahy izy. Nanao hoe ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ao amin'ny Kolosiana toko 1 andiny 7 misy azany ten'Andriamanitra izany. Rehefa manao vavaka fanelanelanana ho an'ny kristiana tahaka izao ianao dia tena mivavaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na izany aza, mety misy zavatra manakana ny asan'Andriamanitra tsy ho tanteraka na ny sitrapony tsy iseho eo amin'ny fiainan'ireo olona ireo. Mety ho ny tsy fahalalana izany araka ny voalazan'ny Osea toko 4:4 hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Na amin'ny tsy tiaka atao fotsiny izao izy ireo. Ho an'ireo vao nanolo-tena na ireo izay andalam-pitombona amin'ny finoana dia mbola manjavozavo ny lahara-pahamehana ara-panahy. Mety tsy mbola mankafy loatra ny mahazava-dehibe ny famonjena fotoam-bavaka izy ireo na ny fianarana Baiboly. Amin'ny toe-javatra toy izany dia mitana anjara toerana lehibe ny vavaka fanelanelanana ataontsika. Amin'ny alalan'ny vavaka ho azy ireo dia mamorona lalana ahafahan'Andriamanitra mirosaka antsehatra eo amin'ny fiainan'izy ireo isika mba hanokatra ny fondy sy ny sainy amin'ny fahamarinana sy ny fahendren'Andriamanitra. Rehefa mivavaka toy izany ianao dia mamaka ao am-pon'izy ireo Kristy ary manjary mikoriana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga lafatra izy ireo. Mampanao vavaka fanelanelanana anao dia mila manana faharetana ianao mitohy mivavaka mandrakariva mba handehanan'izy ireo mendrika ny tompo ka hanaovany ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, vokatra amin'ny asa tsara rehetra ary hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Kolosiana toko 1:10. Amin'izao fotoana izao maka fotoana ivavahana ho an'ireo vao nanolo-tena ao amin'ny fiangonana misy ianao sy manerana an'izao tontolo izao mba hiorenan'izy ireo amin'ny finoana hanaovany ny sitrapon'Andriamanitra dia azoto amin'ny asa tsara amin'ny asa fanompoana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra izy ireo. Mivavaha mba hitombo amin'ny teny izy ireo mba hamaka lalina sy hiorina mafy amin'ny fitiavan'i Kristy ary ny tompo no manatanteraka ny asany eo amin'ny fiainan'izy ireo mba ho voninahiny. Aleluia. Dia mirary ianao hanana tontolo andro mahafinaritra. Ny misy ny fiangonana Krest Embassy moa dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total 2e étage. Ny fotoam-bavaka dia isaky ny Alahady amin'ny 9 ora maraina sy ny Alarobia amin'ny 10 ora hariva.